Haleluya. Tonga soa ary faly miarabanao indray natratrany farany. Amin'izao fotoana izao dia hatrany hatrany aversika amin'Andriamanitra ny fisaorana, ny fankasitrahana rehetra noho ny amin'ny fotoana tahaka izao izay mbola nomeny asa ianao mbola eto amin'ny fanatrihany. Eny zava-dehibe tokoa izao satria raha nanomboka ity vola ity taona 2021 ity dia izao sy ianao anisan'ireo izay nahita azy ary anisan'ireo izay nitahiana Andriamanitra sy naharovana indrindra ny tantany nandritry ny taona manontolo ary anisany ihany koa izay mahita ny famarana ity taona ity mba hiditra anatin'ny taona 2022 fankasana an'Andriamanitra daholo minonja zavatra rehetrarehetra izany ary te hankasitraka manokana ihany koa ny tenako any mpanompon'Andriamanitra mivady izay mamesehatra hatrany mbola fahako mandray anjara anatin'ny fotoam-bavaka androany ary afaka ihany koa miara-manompo amin'izao fotoana izao. Eto manokana raha malala dia manasa anao aoka tena hifaly sady ny fonao, aoka tena hioby sady ny fonao fa mbola anao zava-mahagaga ho antsika sy ianao Andriamanitra amin'ity an'ity. Eny fotoana hafakely, fotoana mahafinaritra indray no iarahantsika eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra amarana antsika n'ity taona ity amin'ny fiobiana, amin'ny mpifaliana, amin'ny fankasahana, amin'ny fankalazana an'Andriamanitra ka aoka ho vonina tsara ianao noho ny amin'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra ho anao dia aoka vonina ianao ameny rehetra momba anao ho an'Andriamanitra ihany koa amin'ity farany taona ity. Manasa anao ihany koa za hoe zarazarao izao fotoam-bavaka izao fotoana hafakely ho hoe ity tsy tahaka ny mahazatra ka zarao amin'ireo havanao, amin'ireo olom-patatrao, namana, zoky, zandry rehetra izay manodidina. Raha misy olona manodidina sao miara-mijery live fa androany Andriamanitra mbola vonina hampifaly ny fonao indray, mbola tsy diso anjara, tsisy diso anjara zany eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra ka mivonona ianao anatin'ny fanombohan'ity fotoana ity dia hiara ankalaza ary anandratra an'Andriamanitra mahery isika noho ny amin'ny zava-mahagaga rehetra nataony. Manasa anao andao hiara hioby eo amin'ny fanatrihana, andao hiara ankalaza azy anatin'ity fiderana ity. Aza vela hoe hira tahaky ny henonao tahaky mahazatra fa tena aoka ny fonao ray manontolo momba anao mihitsy hiara ankalaza sy hifaly eto amin'ny fanatrihan'Andriamanitra indrindra anandratra any Andriamanitra mahery. Ary anatin'ity fotoam-bavaka ity anatin'izany hira zany ihany koa manasa anao aoka tena vonina ianao, vonina hatrany hoe vonina hatrany fa eto Andriamanitra eto avonintsika izy. Diamantra mahery tokony zao rehetra izao izy mahera marara mifahinana anao. Diamanitra mahery tsy sintsy aina atao assureny avenira ny fiainanao. Avidine sy asany tagnane ny zanane io tsy maintsy trongine ny asane zao amin'ny famoronane ny herine miasa amin'ny fanotronane. Andriamanitra mahery ikarakara Andriamanitra mahery izy ro papanao mahiny matendranao. Calma mama Papa no
mangia maere Israele mangia maere Isro papa no Migara cara no Che in materia no Migara cara no Calma mama Halleluja, tena mahery marina ny Andriamanitsika, Andriamanitra izay mavita miay sy mitany fiainantsika sy ianao, mavita miaro ary indrindra manangana antsika sy ianao, lehibe ny tompontsika ary mendrika no deraina hatrany. Mamerina fiarabana manokana ho an'ny Rahavavy Ernestine, Ranata Jean-Éric, Rahavavy Manchaina, Rahavavy Saoly, Ranata Jasara, Pasteur Normand ary ireo rehetra izay mbola manaraka amin'ny fotoam-bavaka tonga soa ianao ary maharetaka hatramin'ny farany fa hoy hoe Andriamanitra hiasa ao amin'ny fiainanao indray amin'ity farany taona ity, mbola tsy tara izao fa mbola eto izy ary vonanao fahagagana. Amin'izao fotoana izao dia andaontsika hiara hivavaka hisaotra an'Andriamanitra voalohany indrindra amin'ny zavatra rehetra izay efa nataony tamin'ny fiainantsika ary ny amin'ny fahafahana sy tombontsoa nomena antsika sy ianao anatrika an'izao fotoam-bavaka izao. Tadidio fa maro ny mety nanomboka an'ity taona ity nefa tsy nahita ny fiafarany. Izao sy ianao anisany izay nahita ny fiafarany ary anisany koa izay nitaritiny eto amin'ny fotoana tsara indrindra, eto amin'ny toerana izay raisan'ny lanitra sy ny tany, eto amin'ny fanatrehany amaranana an'ity fotoana ity amin'ny fahatsarana. Ka andaontsika ay anandram-pisaorana anazy ary angataka hatrany ny fanahy masina hoe hiasa eto anivontsika sy ianao. Tadidio araka ny lazainy tsy ankery, tsy ampatanjahana fany amin'ny fanandry ihany, tsy nohony amin'ny zava-bitanao, tsy nohony amin'ny zavatra nataonao, tsy nohony amin'ny fahaizanao, fa noho nazy, noho ny fitiavana, noho ny famindrapony. Ka aoka ianao amin'izao fotoana izao ay anasa ny fanahy masina mba tena hoe amenanao, anoro anao ny zavatra tokony ataonao, inspiré anao anatin'ny vavaka rehetra izay mety ho tarita anatin'ity fotoam-bavaka androany ity ary mahaiza ihany koa mifona milefera total eo anatrehan'Andriamanitra mba tena hoe ho amasiny ianao, ho amariny indray ianao androany. Kanina zavatra mety angatahany vavanao dia ho tanterahany amin'ity androany ity. Asandrato ary feonao rehefa malala dia aoka tsy eny fotsiny ianao fa ianao any tena ataovy amin'ny fona ray manontolo hoy izy izay mitady an Jehovah dia ahita azy, tadiavo izy dia ahita azy ianao. Zay mbola mankasitraka anao satria tsara ianao, mankasitraka anao dadany amin'izao tombontsoa mahafinaritra, tombontsoa mahafaly izay mbola omena ho anay, mbola afahany miray eto amin'ny fanatrehanao amin'ity 31 décembre 2021 ity. Tena mahatsapa tena hoe privilégié zay, mahatsapa tena Andriamanitra hoe manandanja marina eo anatrehanao zay satria mbola nitiavinao, mbola narovanao, mbola nomenao fahafahana aketo amin'ny fanatrehanao manoloana ny zavatra rehetra izay mety mifamafao ny fiainanay. Mankasitraka tombo satria anisan'ireo izay nisafidianao tanatin'ny maro izay ary anisan'ireo izay mbola nomenao tombontsoa anompo anao, anandratra avo ny anaranao. Eny androany tombo dia tena faly aravo ny fonay, mankasitraka anao, faly ny fonay, manandratra anao satria ianao mendrika ny fisaorana rehetrarehetra ny amin'ny zavatra rehetra izay vitanao ao amin'ny fiainanay. Eny dada, betsaka ny zavatra mety vitanay nandritra ny taona, betsaka ny mety zavatra lalovanay, mety zavatra tsy vita ihany koa fa zany rehetrarehetra any dia isaoranay satria ny zavatra rehetra ozy ianao dia miara-miasa asoanay, mankasitraka ny amin'izany zavatra any. Ary amin'izao fotoana izao mamesehatra manokana anao zay eto amin'izao toerana izao naiza mety misy ny tsara avy na ny Madagasikara na tsy Maurice na ny toeram-piasana na ny dortoir na ny andalina na ny trano, naiza mety misy an'izy ireo dada satria ianao Andriamanitra akaiky, Andriamanitra lavitra dia oka ianao ny ameno ny tsara avy tahaka ny abe anetaetan'izy ireo, oka ianao ny amokovoko ny fanahin'izy ireo indray androany no feno fifaliana tena hoe feno fiobina eto amin'ny fanatrehanao. Eny dada, feno izay inspiré izay sakafo ny masom-panahinay ahafahanay ahitanao amin'ity farany taona ity Andriamanitra, sakafo ny fona ihany koa ahafahanay handray ny hafatra avy aminao amin'ity
farany tonty afatra zay fantatra hoe atsara amin'ny fiainanay hatrany afatra zay fantatra hoe anangana amin'ny fiainanay hatrany eny Jesosy ameny anao ny sehatra eo anivon'ny tokantranonay anivon'ny fiainanay raiso ny toeranao dada manjaka ianao amin'ny fiainanay tsara avy amalombela ihany koa dada mety eo ny fahadisoanay mety eo ihany koa ny zavatra ataonay fananina mety zavatra tsy takatry ny sainay fa mifona eto aminao zay mifona eto anatrianao zay ary mangataka anao mba sasanao am'le rasa abidinao mba fahotana izay ozy ny tenao zay raha manambary izay ny fahotanay dia enao Andriamanitra be fitiavana mahay mamindra fo aminay ary ianao ihany koa maka amin'ny fahotanay arino anatin'ny razomasina lalilany ka dia tsisy an'izany tsisy afaka namelika anay intsony ka izany ny angavianao amin'izao fotoan'izao Jesosy mamelainao anay adinoa ny zavatra ratsy mety vitanay fa te hanao nouveau départ miaraka aminao zay amin'ity andro an'ity ary raiso ny sehatrao manokana tompo raiso ny sehatrao manokana na mety asan'ny fahavalo mety ataony amin'ity andro an'ity mety anakotaba mety andravany zavatra ny fifandraisana miaraka aminao na mety ihany koa hoe distraire anay aoka zany asa maty amin'izao fotoan'izao fa aoka dada zay nomaninao rehetrarehetra ho anay amin'ity andro an'ity no raisinay aoka ny fonay ho tany lonaka ihany koa dada tena hoe andray zany zavatra rehetrarehetra zany ka dia isy ny vokatra amin'ny zavatra tsara rehetra amin'ny fiainanay dia mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra zay fanataonao amin'ny fiainanay ary mankasitraka ny amin'ny zavatra ho ataonao indray amin'ity fotoana andro an'ity manan'izay manadada tahaka anao ka sandratra any amin'ny avy indrindra anao halleluja amen amen tsara trany ny tompontsika ary zavatra anankiray zay tena hoe mahakasika ny foko zavatra inoko efa fantatsika tsara avy nataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tamin'ny fiainantsika hatramin'izay ka hatramin'izao dia efa nisafidiany izao sy ianao natokany mihitsy izao sy ianao ho zanany natokany mihitsy izao sy ianao ho arovany natokany mihitsy izao sy ianao ho eto amin'ny fanatrehany natokany mihitsy izao sy ianao hieniny teniny ary tena hoe nasiny tomboka vatsy ny fiainantsika sy ianao hoe tsisy asan'ny fahavalo izay mety hoe nieritreretiny hoe andravantsika sy ianao ka navita nandrava ny fiainantsika satria teo foan'Andriamanitra izay nanangana antsika tamin'ny tananakavanany fahamarinany ka androany manasanao andao hiran'ity iry ity amin'ny fiobiana tanteraka izao sy ianao andao akan'ity iry ity anatin'ny fifaliana tanteraka satria efa vita tomboka vatsa eo am-pelatanan'i Jehova izao sy ianao efa vita tomboka vatsa eo am-pelatanako ianao ary ny mandanao dia eo anatriako mandrakariana Jehova nandefa ny teny ianao anasitrananaye fa tsara ianao sady mpanaontsare fitiavana mandraka izay no nitiavanao anaye ka izany nampiaretanao ny famindraponao fa indro efa vita tomboka vatsa nananazaye ka tsy misy maromba tsy misy maromba ambaninatao isanandro sanandro manambinanao anaye soavana mandrakizay no lazainao tamina fa indro efa vita tomboka vatsa nananazaye ka tsy misy maromba ambaninatao isanandro sanandro manambinanao anaye soavana mandrakizay no lazainao tamina lazainao ny famarinane farahino izaye ahita voninahitry handray valim-bavake fa tahaka ny anambinanao ny fanahy zay ao anatinaye fitahina tretrike salama tanteraky fa indro efa vita tomboka vatsa nananazaye ka tsy misy maromba ambaninatao isanandro sanandro manambinanao anaye fa soavana mandrakizay no lazainao tamina fa indro efa vita tomboka vatsa nananazaye ka tsy misy maromba ambaninatao isanandro sanandro manambinanao anaye
Zeovanandefante fikasana wanae fazana katino sifuno tsarine famalala ewi masuno yatuana wanae ampuno tanterake faide favita tunga katanamazayo Gatsis marumba Vagina joy sanan Manabina mawanaye Masuava la mano kisai Nuna zaino taminar Faide favita tunga Tanana mazayo Gatsis marumba Vagina joy sanan Manabina mawanaye Masuava la mano kisai Nuna zaino taminar Alléluia. Mina fa faly hatrany fonao eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra ary manasanao hatrany sara zareo zao fotoam-bavaka izao fantaro fa maro ireo namantsika maro ireo olona fantatsika zay mety irery amin'izao farantaona zao mety ihany koa hoe malahelo mety hoe tsy hitantsony zay atao fandroany oka mififaliana ho azy ianao amin'ny alalany fipartagenao amin'izao fotoam-bavaka izao satria fantako fa Andriamanitra dia kasika ny tsara iaby anatin'ity live androany ity ary awarinany vavaka zay ataontsika eto moa dia andray ny mpanompon'Andriamanitra sika ka manasanao tena ka ivonina mihitsy ny fonao ivonina mihitsy ny fonao mba tsy alamaina eto ianao ankatao mihitsy Andriamanitra ikasika ny fonao apatakatra anao ny zavatra tian'Andriamanitra ambara amin'ny fiainanao ary ny zavatra tiany ovana ny zavatra tiany avozina ny zavatra tiany soloina ao amin'ny fiainanao matokian'Andriamanitra fa ataony tanteraka ny zavatra rehetra araka ny sitrapony ary indrindra amin'ny lafiny tsara rehetra ao amin'ny fiainanao amin'izao fotoan'izao dia hivavaka sika ary angataka an'Andriamanitra mba hanositra ny vavan'ny mpanompony kanina mety lazainy androany dia hoe teny ho anao sy teny ray fotsiny andradrantsika androany satria matoa napahitan'Andriamanitra ty farany taona ty tsika dia mbola tiantsika ka angatao amin'ny herinao ray manontolo angatao amin'ny fonao ray manontolo hoe alefaso ny teny rehetrarehetra dia nomanina ho anahy dada mba hafahako hanatrika an'ity taona 2022 manaraka ity angatao ihany koa ny tompo tena hoe anazava ny sainy tsy zavatra zay avy aminazy fa zay avy amin'Andriamanitra zay nomaniny ho anao manokana izay manaraka an'ity fotoam-bavaka ity asandrato ary feonao amin'izao fotoan'izao ray mbola mankasitraka anao hatrany amin'ny fahafahana mbola omenao anay mbola eto amin'ny fanatrianao ary indrindra mbola fanay mandray ny teny soa ny teny tsara zay avy aminao en'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsy nandiso fanantenananay ary mbola tsy nandiso taminay ny teny zay nalefanao ny zavatra rehetra zay nambaranao dia nitanterahanao tsara avokoa amin'ny fotoana tsara avokoa amin'ny fiainanay ka mankasitraka anao ny amin'izany ary mbola manantena anao zay satria Andriamanitray ianao satria mpamonjinay ianao satria mpikarakara-nay ianao satria dadanay ianao ary fantatray fa nitanjonao dia hanasoa amin'ny fiainanay fantatray fa nitanjonao dia hanatsara dia hanavao amin'ny fiatsara hatrany ny fiainanay ka manantena anao zay androany manantena ny hafatra tsara zay avy aminao zay androany dada mivavaka ihany koa zaho antsiraray avy zay mety manaraka an'ity fotoam-bavaka ity maro amin'izy ireo zay mangetaeta fiovana maro amin'izy ireo zay mangetaeta teny zay anovany tantaram-piainana tsy mbadika anazy ny tantaram-piainany ambony ambany maro amin'izy ireo zay mety miandrandra teny zay mety anovany
ny fomba ny fiasany mety anovany toe-tsainy mety anova ihany koa ny situation mpianakaviany maro ny situation mety atreany tsara avy ary maro ny fiandrandrany izy ireo anao fa dada amin'izao fotoana izao manasa anao midira antsehatra tompo ok anao ny anomana fony izy ireo ok anao ny anomana saina izy ireo ok anao ny amisainy Kristy mba fa ny atakatra ny zavatra ny afatra izay tianao ambara amin'izy ireo androany ok ny tsara avy androany Jesosy dia tena hoe mivoky ny teny avy aminao mivoky soa dada noho ny amin'ny zavatra izay rehetra alefanao ka manasa anao ampiasao maivaka mpanomponao ampiasao izy oka ny vavanao vavany amin'izao fotoana izao dada ary oka ny zay zavatra rehetra izay aponao mihitsy no ambaranao aminy amin'ny alalan'ny fanahinao ka anovany tantaram-piainanay tsy mbadika ny momba anay rehetra ambony ambany mba ho akany voninahitra ao hatrany hatrany manantenanao zay satria fantatray fa nandritra nyity taona 2021 ity tsy nandisy fanantenananay ianao na indray mpandeha fa zay nilazainao rehetra dia ny tanterahanao ka manantenanao zay hitrantsehatra manokana amin'ity taona 2022 manaraka ity dada miandranao zay miasainao ary atao ny œuvre-nao amin'ny fiainanay tsara avy mankasitraka tompo alleluia amen amen
Alleloia, miarabantsika rehetra amin'izao hariva zao, tratran'ny farany a, tratran'ity andro fa 1 Desambra 2020 sy 2020 tsika rehetra. Andriamanitra ny fiadanana ny omba antsika ary makasitraka azy ho antsika izay atonga amin'izao fotoana izao. Ary ho an'izay manaraka an'izao live zao dia mba zarao ny live ary miaraba manokana amin'ny Isabelle Soary, Pasteur Normand, Aurélien, Felana sy izay rehetrarehetra manaraka izao live zao. Andaontsika hivavaka satria hisaotra an'Andriamanitra tsika hoe mahita an'izao andro 31 Desambra zao. Tonga eto amin'izao andro 31 Desambra zao, be dia be ny olona mety naniry ahita an'izao andro zao kanefa tsy afaka mety nahita izy. Fa itsika mbola eto ary nandray ny taona vaovao 2022 tsika. Amen. Dia andao hivavaka apetratsika amin'ny tompo hoe tompo oka izy ny ampiteny eto amin'ny fiainanao. Alleluia. Izy ny danitro amin'ny anara-maheranao Jesosy Kristy dia misaotra anao zahay mitera ary mankalaza ny anaranao ny masina. Androany tompo mankasitraka anao zahay satria tratrany zao 1 volana andro zao amin'ny volana Desambra. Misaotra anao tamin'ny fitantananao anay tamin'ity taona 2021 ty rehetrarehetra tompo ho deraina sy ankalazaina ianao. Androany hariva tompo dia mitenena amin'ny fiainany zanakao eto amin'izao fotoana izao. Amin'ny anara-maherinao Jesosy nanaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika hatramin'ny alika ary ny avelany ihany ny faly satria tonga 31 Desambra hono jalahy ka misaotra an'Andriamanitra tsika satria tonga amin'izao andro izao. Tsara hotsika fa tamin'ity taona ity dia taona fisandratana 2020 dia zao ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Salamy 27:5 hoe fanafinay ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy ary ampiery ahy amin'ny fierena ao andainy izy, anandratray hoe ny ambony vatolampy izy. Amen. Tsy haiko aloha ny ianao fa tamin'ity taona ity dia tena ny sedra ny fisandratana marina avy amin'Andriamanitra. Raha tsy teny fotsiny ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra, ny zavatra fikasana izay totosa ary ny fikasana izay tsy totosa ihany koa. Itsika rehetra mantsy amin'ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra dia mila misaotra isika. Indray itsika miteny misaotra tompo satria misy zavatra vita, fa mila misaotra n'Andriamanitra ihany koa tsika amin'ny zavatra tsy vita. Mila misaotra n'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra izay hoe manahirana ihany koa eo amin'ny fiainantsika. Aza diny fa ozy izy ny Romanina 5:20 hoe Romanina 5:20 izay milaza toy izao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soan'izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araky ny fikasany rahateo. Amen. Fantatsika zany fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa an'izay tian'Andriamanitra. Ianao zao manaraka an'izao fotoana izao dia tian'Andriamanitra ianao. Amen. Izany hoe ny zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa asoanao. Ny zavatra vita rehetra, ny zavatra tsy vita rehetra ihany koa dia miara-miasa asoanao. Ary iteny mihitsy hoe indray ao anatin'ilay hoe zavatra tsy vita ihany koa. Betsaka ny zava-bita
betsaka ny hoe zao fantatry ny olombelona tsara fa zany oxygène zany dia vidin-dafo mihitsy zany oxygène zany rehefa mijery le olona sepitra ianao mila oxygène dia hita hoe tena vidina lafo le oxygène nefa nomen'Andriamanitra gratuit ho antsika rehetrarehetra. Amin'izao fotoana izao aloha niza marary ka mila rivotra, mila oxygène, niza marary ka mila fanasitranana, dia tononoko zany ho totosa amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Alleluia. Satria ianao naharitra hatramin'ny farany izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Alleluia. Ny amin'ny zavatra tsy vita dia mila misaotra an'Andriamanitra tsika. Dia mety miteny hoe tompo tena tsy vita, tena malahelo nohony amin'izao, nefa tokony tsy misy alahelo tsika satria zavatra rehetra miara-miasa asoan'izay tian'Andriamanitra, ary indrindrandrindra eo amin'ilay zavatra tsy vita isika no mila misaotra anazy mihoatra ny tamin'ny zava-bita, satria zao ny teniny rehefa manao an'izay mantsy ianao dia karazany hoe iny fisaoranao iny lasa sorona eo anatrehan'Andriamanitra. Dia jereva nge ny teniny eo amin'ny toroteny eo amin'ny salamo azafady eo amin'ny salamo eo amin'ny salamo 150 andiny fa 7 salamo 150 andiny fa 7 izay miteny hoe izay manatitra ny fisaorana hosorona no manome voninahitra ay. Amen. Averiko indray, izay manatitra ny fisaorana hosorona no manome voninahitra ay, ary izay mandamina ny lalany no anehoako ny famonjen'Andriamanitra. Amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny fisaorana ataonao sorona, zany hoe tsy manana antony ianao hisaorana satria mety misy zavatra tsy vita tao, mety misy zavatra nandrindrainao fa tsy azonao tamin'ity taona 2021 ity, dia mbola misaotra an'Andriamanitra na misaotra satria fantatra Andriamanitra fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoana satria za tianao Andriamanitra. Alleluia. Ka zay ny zavatra ataontsika dia hozy izy ny tompo hoe manome voninahitra azitsika. Amin'izao 31 décembre zao azadino averiko kely tamin'ity taona ity inona moa ny révélation nomen'Andriamanitra atsika nanomboka tamin'ny volana janoary dia volany fanitretena, avy eo tsika niditra febroary volany fiankohofana, dia avy eo mars naka hery tsika volany hery, ny avril volany fahagagana, volana mai volany famaliana, ny volana jona volany fitiavana tsisy fetra. Alleluia. Volana jolay volany fahafahana, volana aogostra volany fiampitana, ny septambra volany fiterahana, ny oktobra volany fampisehoana, ny novambra fatikina, ary ny desambra volany fiobina. Alleluia. Nandritry ny 12 volana niaraka tamintsika Andriamanitra, niasa teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, ary mendrika misaorana izy amin'ny zavatra rehetra. Alleluia. Mendrika misaorana izy amin'ny zavatra rehetra. Mety andrindray tsika mieritreritra hoe tena ohatran'izao no mety taloha mety tsaratsara kokoa ny fiainana, situation taloha ohatran'izao sy ohatran'izao. Zao ny teneniko anao, taloha tsy hiverina intsony fa ny ankehitriny dia mila maminao mihitsy ny fiarahanao amin'Andriamanitra, maminao ihany koa ny fiarahanao amin'ny namanao, amin'ny fianakavianao. Alleluia. Azadiny fa hoy ny andro iainana, ary mandeha aingana be ny fotoana, tsy tampotampoka eto koa rehefa 2022 rapitso. Eritrereto fa tsy tampotampoka eo dia ho avy indray ny 2023 2024 ho lava andro iainana ny ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy, ahita ny 2050 sy ny 2070 ny ianao amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Matoa amin'ny tenin'izany be dia be ny olona mitaraina amin'izao fotoana izao, be dia be ny teny hoe misy ny krizy, misy ny zao, misy ny zao.
tena misy zany fa teniniko anao na amin'Andriamanitra ozy izy ny ampitoroteny toko 7:5 hoe tsara ny hafaran'ny raharaha no ny andohany, tsara ny marim-po no ny miavonavina ampanahy. Amen. Tsara ny hafaran'ny raharaha no ny andohany. Tsara kokoa zany ty décembre ty, tsara ty 31 décembre ty noho ny tamin'ny 1er janvier teo. Alléluia. Tsara kokoa, samy tsara daholo moa ny andro meny tompo atsika fa tsara kokoa. Alléluia. Noho izany andro firavoravoana, andro fiobinan'Andriamanitra, andro fisorana an'Andriamanitra, andro fanomezana asorana amin'ny fisorana ho an'Andriamanitra. Alléluia. Araka ny tenin'ny Daniela tamin'izany fotoana zany hoe izahay mpanjaka tsy ankohaka eo anatrehan'le tsangan'olona volamenanao, fa raha tsy hanavitra anay azy Andriamanitra anay dia Andriamanitra anay foana izy. Amen. Mahery Daniela tamin'izany ary tsaro fa tsy nandao anazy Jesosy na dia tao anaty afobe azy na afaka nataony tompo hoe tsy tao anatin'ny afo ngery zareo fa navelan'Andriamanitra mihitsy hoe niditra tao anaty afo dia tsy mahita ao fa izy niaraka taminy tao. Dikan'izany na amin'ny sekondra farany aza androany dia aza dino fa tsy mandao anao Andriamanitra. Eo akaikinao foana izy fa omeo voninahitra izy, maiza misorana azy, maiza mijery todika kely ny zavatra natao tamin'ity 2021 ty. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra ho anao, inona ny zavatsoa nataon'Andriamanitra ho anao. Indray tsika mahare vaovao tsy mety foana, mahare miandrandra zavatra nefa ny mety tsy tonga, fa saingy izao amin'Andriamanitra izy tsy tara, izy tsy marenina, ny tanany tsy fohy, fa zavatra rehetra miara-miasa mahasoa antsika. Alleluia. Andro ny fiobiana androany, andro ny fiobianan'ilay Andriamanitra maherintsika androany. Raha ohatra ianao ka eo akaiky ny olo-tianao, eo akaiky ny reo olo-tianao, ny fianakavianao, ny eo akaiky ny namanao, dia izao no mba afatra izay omenanao, tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Zany hoe mahaiza mifamela, mahaiza mifona androany, mahaiza mijery todika hoe inona ny zavatra ataon'Andriamanitra ho antsika androany, ary mahaiza misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Tany sao eo anatrehan'Andriamanitra daholo, tompo misaotra noho ny amin'izao. Eny fa na sanatria azy nisy avantsika mety lasa nody na tsony ny ray tany, mahaiza misaotra tompo fa nampindraminao nandritra nyzao taona zao iny havana iny. Mahaiza ihany koa misaotra hoe tompo misaotra raha sanatry misy marary, mahaiza misaotra hoe tompo misaotra anao androany fa ho avy ianao amonjy anahy, ho avy ianao anasitrana anahy androany. Amen. Raha misy aminareo ihany koa na misy amintsika ihany koa hoe atratra ny tsindry azolena na tratra ny fampitahorana, aza matahotra satria 5,960 365 fois Andriamanitra tena anaty Baiboly aza matahotra. Izany hoe androany 31 décembre ihany koa tena aminao Andriamanitra aza matahotra, fa io akaikinao izy, miaraka aminao izy. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra fotsiny ianao dia mahaiza mipetraka mandinika hoe inona ny fanapa-kevitra ka manomboka rapitso, inona ny zavatra iova eo amin'ny fiainako manomboka rapitso. Amen. Raha te azo avaliny hafa ianao, raha te azo résultat hafa ianao eo amin'ny fiainanao, hoe résultat tsaratsara kokoa eo amin'ny fiainanao, dia misy
fomba famindranao mila avaozonao eo amin'ny fiainanao. Alleloia. Zay ny antony jery todika ary fotoana zao ahafahanao mandinika. Be deaibe ny olona mety andeha hisotro toka sy andeha homamo hoe faly amin'izao andro farany zao, fa amintsika kristianina dia fotoana entintsika hisorana n'Andriamanitra, fotoana entintsika hitiavantsika ny fianakaviantsika, anehoantsika fitiavana ho an'ny eo akaikitsika, ahafahantsika ihany koa mizara ny zavatra izay ananantsika ho an'ny mahantra. Be deaibe ny olona mety tsy misakafo androany, be deaibe ny olona mety tsy misakafo rapitso nefa ny farany taona. Mahaiza ianao mizara an'izay kely anananao ho an'ny hafa ihany koa, mba hitoetra ao anatin'ny fifaliana sy fisoana an'Andriamanitra noho ny aminao ny namanao sy ny kely noho ianao. Alleloia. Andaontsika hisotra an'Andriamanitra amin'izao andro hariva zao ho ataontsika sorona mihitsy ny fisorana an'Andriamanitra. Alleloia. Ary naiza misy anao maheno an'izao afatra izao dia tsarovy fa Jesosy Kristy tianao, tsy nandahoanao, teo akaikinao foana 365 jours, araka ny teniny eo amin'ny Matthieu 28:20 hoe indro zao izy miaraka aminao, izy miaraka aminao isan'andro. Jereo tsara sady nampianatra azy hitandrina izay rehetra nanodiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga amin'ny fahataperana zao tontolo zao. Mbola eo akaikinao Jesosy amin'izao fotoana antsika miteny zao, mbola tianao Jesosy, mbola mivavaka ho anao Jesosy ao an-danitra ao. Alleluia. Ary tsy nanadinanao Jesosy. Mahery ianao 31 décembre androany andro ny fiobina an'Andriamanitra, andro ny fisorana tanteraka an'Andriamanitra, andro ny fitondrana sorona eo anatrehan'Andriamanitra amin'izany hoe sorony fisorana izany. Amen. Mba hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Ary mahaiza mandamina ny lalana izy eo amin'ny Salamy 50:23 amin'ny tapany faharoa hoe ary izay mandamina ny lalany no hanehoako ny famonjen'Andriamanitra. Amen. Ny fahaiza mandamina no itsika miady, mahaiza mipetraka dia mandamina ny hoavinao amin'ny 2022 satria rapitso apetrao eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny planinanao andro voalohany rapitso. Isy miafatra manokana, isy ny révélation manokana ho an'ny 2022. Za efa mibitabitaka mihitsy fa hiaraka hivavaka isika androany hiandry an'izany hoe 1er janvier 2022 zany miaraka amin'Andriamanitra. Ny andro voalohany, ny taona voalohany ho atolotritsika an'Andriamanitra rapitso manomboka amin'ny 6 sasany. Alleluia. Andaontsika hivavaka aloha hisotra an'Andriamanitra ny tamin'ity taona 2021 ity, ho anao sy ny ankonanao, ny fianakavianao, ny asanao sy ny zavatra rehetra, ny zavatra vita rehetra, ny fisanidratana rehetra, ny fiarovanaN'Andriamanitra rehetra, ny fahaterahana rehetra, ny fiobiana rehetra, zavatra rehetra izay nataon'ny tompo antsika andaontsika hisotra an'Andriamanitra. Andaontsika ravoravo eo anatrehan'ny tompo hoe manan'Andriamanitra mahery isika izay mikarakara antsika, izay ny zavatra rehetra nampiasainy ahasoa antsika. Amen. Indraindray mety tsy takatsika ny asan'Andriamanitra, indraindray mety tsy azontsika ny fomba anaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra, fomba andaminan'Andriamanitra zavatra rehetra, fa ny anjarantsika dia izao ndao hisotra azy fotsiny. Amen. Mbola tsy tara androany alohany amin'ny 12 alina mety mbola misy zavatra azon'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao ary mendrika hisorana izy amin'izany. Andaontsika hivavaka. Rainay tsara indrindra amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy ianao. Makasitraka anao izay tompo satria mbola velon'aina amin'izao andro aparany amin'ity taona fa 2024 ity. Misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra nataonao, isa segondra ianao niaraka taminay. Misaotra anao fanay masino tamin'ny fiasanao, misaotra anao tamin'ny zavatra rehetra vita
misaotra anao tamin'ny zavatra rehetra azonay, misaotra tamin'ny fisandratana, misaotra tompo ny amin'ny zavatra nataonao tamin'ity 2021 ty. Misaotra ihany koa ny amin'ny zavatra tsy vita Andriamanitra. Mankasitraka anao zahay, ianao ilay Andriamanitra, ianao ilay Andriamanitra mahery, ianao ilay Andriamanitra velona. Misaotra anao zay ny amin'ny firenenay, misaotra anao zay ny amin'ny malagasy tsirairay avy, ny amin'ireo maorisiana tsirairay avy, ny amin'ireo kanadiana, ny tanzaniana, ny olona rehetrarehetra zay mifanerasera amin'ny zanakao. Misaotra anao zay tompo ho an'ireo zay nandray andraikitra tamin'ity taona ty, tamin'ny nanomponanao ampifaliana. Misaotra anao zay tompo ho an'ireo ankizy rehetrarehetra, misaotra anao zay ho an'ireo tanora rehetra, misaotra anao zay ho an'ireo zay azokony rehetra tompo aho ny amin'ny zavatra nataonao teo amin'ny fiainan'izy ireo. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny fiarovanao anazy ireo ary nizanizandroany tompo aho zay mety marary, zay mety voantrindry azo lena, zay zavatra rehetra mety amatorany fahavalo. Mitsangana ianao Andriamanitra, satria ianao efa niteny hoe isan'andro ianao momba anay ary ny zavatra rehetra miara-miasa soa anay. Tompo, any an'izay tsy salama oka hiteny hoe salama izy, ho any an'izay manitra oka hiteny hoe manan-karena izy, ho any an'izay voafatotra oka hiteny hoe afaka izy, amin'ny anara-maherinao Jesosy. Oka angina ny asan'ny fahavalo, oka ny zanatsipika nefa ny fahavalo tompo tsy anakery, tsy anapahefana amin'ny anara-maherin' Jesosy. Ary hiditra amin'ny taona vaovao zay Andriamanitra, oka tompo ny zava-dratsy rehetra dia oka ho lasa avokoa amin'ny anara-maherinao Jesosy. Fa oka hiditra amin'ny fo madio, oka hiditra amin'ny fifaliana tanteraka zay amin'ity 2024 fantatray fa manana révélation ho anay ianao, fantatray fa manana zavatra tsara ho anay ianao tahaka ny nataonao tamin'ity 2021 ty tompo aho. Misaotra anao fanay masonao, mankasitraka ianao tamin'ny fiarovanao anay, misaotra satria mbola nitsangana amin'ny masoandro anay entoko tompo aho. Ianao teo anilanay foana, tsy nandao anay ianao, tsy nandao ny ankona anay ianao tompo, no amarinao ny teninao amin'ny anara-maherinao Jesosy. Ary tompo, androany raha nisy fahotana nataonay teo anatrehanao, na heloka nataonay teo anatrehanao zay tsy nakatoavinao, zay tsy tao anatin'ny sitraponao, mamelanay Andriamanitra. Oka ho tapitra amin'ity 2021 ty miozona eo amin'ny fiainan'ny zanakao zay mety misy ozona. Oka ianao tompo amela amin'ny famindraponao lehibe aniza zay mety nanota teo anatrehanao. Misaotra anao raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy, miaraka amin'ny herinao fanay masina, raha kofako amin'ny rahanao soa indrindra zany vavaka zany amin'ny anara-maherinao Jesosy. Amen, amen. Tsara ny tompontsika, tsara ny tompontsika. Androany oka ny fanahinao hibitapitaka, oka ny fanahinao hisaotra an'Andriamanitra, manova sorona ny fisaorana androany, anomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Dia manome fotoananao ara-pitso amin'ny sivy sasany miaraka amin'ny révélation goavana avy any an-danitra. Alleluia. Ary eto ihany koa dia manararoatra satria andro farany amin'ity taona faraika 2024 ty. Raha eo anatrehan'Andriamanitra na eo anatrehan'iza raha nisy zavatra napalahelo dia mifona ary mialatsiny amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Mahaiza ihany koa mifona sy mialatsiny eny eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olombelontsika mba hiditra amin'ny fomba dio amin'ny vaovao amin'ny taona 2024. Entiko fahasoavana sy famindrapona anaraka antsika rehetra amin'ny andro rehetra iainantsika, ary toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovatsika amin'ny anara-maherin'ilay tiatsika indrindra
Jesosy Kristy. Mirary fety sambatra ho anao a, mirary ihany koa hoe ho tonga somatsara ho tratry ny rapitso a isika rehetrarehetra miaraka amin'ny fifaliana, miaraka amin'Andriamanitra. Tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra amin'ny anara-mahery Jesosy.